Maramarantsika izay resaka baolina kitra izay dia ny lafin'ny fifidianana izay ho tanterahana afaka herinandro vitsy eo izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Fantatra ary ny zoma tolakandro teo ny filaharan'ireo kandida hirotsaka hovidiana amin'izany fifidianana izany. Fantatra ihany koa fa dia hiarisy ny fampelezan-kevitra entin'izy ireo andresen-dahatra ireo filohana ligiparitra izay hifidy azy ireo. Notontosaina teny amin'ny foiben'ny FMF isorakany izy matolakandro teo ny atsapaka ahafantarana ny laharan'ireo kandida hirotsaka hovidiana mpitantan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ka ametrahana ny filaharany ao anatin'ny bileta tokana. Ho an'ny komity mpanatanteraka aloha dia nalahatra par ordre alfabetika ireo kandida 30 votazona sy azo hovidiana. Manarak'izay dia natao mangarahara ny atsapaka ho an'ny kandida 10 hirotsaka ho filoha. Tamin'izany ary nalalana fa ny kandida Arzaka Rabekotoraolona ny laharana voalohany, faharoa i Mohamed Abdillah, fahatelo i Douda Andriamiasasoa, fahaefatra i Era Somarmaka ary fahadimy i Nepatray Kirakotomamonjy. Ankoatran'ny kandida Mohamed Abdillah moa dia solotena avokoa no nalefan'ireo kandida ambiny niatrika ity atsapaka ity. Ity kandida ity izay nametraka ny ahihany amin'ny mety sy ny trangana kolikoly raha toa ka misy kandida mitondra mpifidy miaraka aminy mamonjy ny toliara mandritra ny androm-pifidianana ny 14 Aogositra. Nanamafy ary Atala Beatrice filohan'ny comité de normalisation no sady komity manokana isana ny fifidianana fa ny komity no miandraikitra ny fahatongavan'ny filohan'ny ligy mpifidy any toerana. Entitra tanteraka ny tenany nanolona izany zava-misy izany ary nilaza fa raha mbola izy ny eo amin'izany toeran'ny filohan'ny comité de normalisation izany dia tsy hisy ny trangana kolikoly. Mariana moa fa hisy ny fanaovana fampelezan-kevitra amin'ny haino amanjerim-panjakana ataon'ireto kandida ireto manomboka ny 9 hatramin'ny 12 Aogositra. Isy arak'izany ny fandaminana amin'ny fandaharam-potoanan'ny fampelezan-kevitra. Izany anefa ho iatran'ny filohan'ny comité de normalisation tsy manakana ny fandehanan'ireo kandida manao fampelezan-kevitra any amin'ny haino amanjery tsy miankina.